Araka moa ny tontolon'ny polisy pirenena sy ny avy anivo ny fitsarana ka vaovao mahakasika izay eny amin'ny fitsarana izay indray hoe tsika anohizana ny fampahalalam-baovao nampitovy ny tadin-dokanga eo amin'ny sehatra ifanomezan-tanana sy fampizarana traikefa ary ny famatsim-bola ireo mpiara-miombon'anto karabola sy ara-teknika amin'ny ministeran'ny fitsarana androany tetsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina asa fanambana goavy marobe tokoa mantsy no miandry ny ministeran'ny fitsarana tahaka ny ady amin'ny kolikoly ny fampanajana ny zoma olona ny fanorenana fotra sy ny fanafainganana andraraha-pitsarana ka ilana paikady maty-paika ny fanatanterahana izany ny ady hevitra sy ny araka nijery ny sehatra sy ny asa rehetra iarahana ny fanjakana sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy eo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana ankapobeny sy ny fandraharana ny fonja fanampanazavana. Maro dia maro ny sehatra iarahana miasa amin'ireo mpisehatra eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Anisan'izany voalohany indrindra ny ady amin'ny kolikoly izay azahoana famatsiana maro dia maro tokoa. Anisan'izany ihany koa ny fanampiana eo anivon'ny formation izay ahafahana azahoana fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka. Isan'izany ihany koa ny sehatra eo anivon'ny fandraharana ny fonja izay maro ireo mpanampy ara-bolan'ny ministera no mandray anjara mivantana ihany koa any amin'ireny fandraharana ny fonja ireny raha tsy teny ohatra fa tsy ny fanatsarana ny fitantanana ny fonja, ny fanatsarana ny toerana ny fandraisana ireny fonja ireny, fanampianan'izy ireo ara-tsakafo eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ihany koa dia misy ihany koa ny sehatra fanampiana ohatra mahakasika ny informatisation ny ministeran'ny fitsarana informatisation ny asa-pitsarana isan-tsokajiny